Ijery tenin'Andriamanitra isika mampitombo ny finoantsika. Aiza miala ary zay no arahantsika ao anatin'ity vidéo ity ka manasanao hanaraka hatramin'ny farany ao aorian'ny générique. Miarabantsika rehetra tompoko antoka soa anatin'ity vidéo vaovao ity mino fa andray teboka vaovao indray zasenao androany ijery tenin'Andriamanitra isika zay mampitombo ny finoantsika. Indro izao no Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra. Moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa Jeremia 2:30 ny 7:20. Fa tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay aleoko ny vavan'Andriamanitra. Lioka 1:7. O Jesosy taminy, tsy efa voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Jaona 2:20. Fa izy no niteny dia ary zany. Izy no nandidy dia nitoetra mafy zany. Salamo 4:7 ny 7. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Nomery 3:20 ny 7. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany raha nafinaritra anao vidéo dia zarazarao aiza misalasala, mi-like, manao réaction sy mi-partage amin'ny groupe zay misy antsika rehetra any dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao isabonina amin'ny page dia misaotra anao zay matoky zay manaraka tsy tapaka ny fandaharantsika isaka ny fotoana tahaka izao dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray. Veloma tompoko.